Salama Mazenga, salama atsika malagasy namana rehetrarehetra. Elaela no tsy nanao vidéo na angamba nanomboka tamin'ny 25 tsy herinareo intsony. Manentana antsika ihany nefa eno ny Mokotary amin'ny fotony a. Tsy asiana tonga dia vao mahita ny tarehin'ny Mokotary dia romotra. Tsy ihany ny vahaolana. Fa ho antsika izay nahita ny vidéo rehetra izay nataoko talohan'ny 25 dia mahita nareo angamba ny hoe misy ny zavatra niresako tamin'ireny dia efa mitranga avokoa izy zao. Ho antsika izay tsy nahita dia miangavy mba jereo. Dia fakafakao tsara ilay izy amin'ny fotsy miangatra fa ny zavatra misy amin'izao a mamita didy fotsiny ahako amin'ny maha-gouvernoura ahako amin'ny maha-ray aman-dreny ahako. Satria efa niresako zany hoe ohatra ny fianakaviana ny hitondrana efa manana fahefana dada no mitarika dia tsika vahoaka zanaka ao tokantrano ihany tsisy an'olo vato mafana ny janany. Ka jereo reny vidéo reny dia dinio fa mitranga daholo izy zao ny zavatra niresako tamin'ireny vidéo reny. Mianga amin'ny zavatra tiako tenenina amintsika fotsiny ireo olona raha sanatrika tonga amin'izany hoe fanonganana ny filoham-pirenena zany efa zavatra niainantsika teto Madagasikara zany dia fantary ireo olona ho anao raim-pianakaviana mamelona vady aman-janaka, ho anareo reny lozam-bady mamelona zanaka, ho anareo tanora mamelom-bady aman-janaka, ho anareo tanora izay manao bricole mba ahafahana mandoa ny fianarana dia miteny amintsika hoe raha azo atao ireo olona mamita didy eo eto fady zany hoe manonga-panjakana zany. Satria be da be ary tena grave ny conséquence n'izany zavatra zany ary tena hitotongana indray tsika. Raha ohatra ka nitaraintsika fa eny tsisy fanamboarana ny lalana sy mba ny lalana rehetra izy ho hitanareo vita ny lalana tampon-tanàna Mahajanga mandeha tsikelikely ny fanamboarana ny route nationale. Problème manjiro efa izy io fandresan'ny président fa efa mipetraka tsikelikely ny parc solaire na Madagasikara. Efa nilazaiko ihany koa tao anatin'ny vidéo fa ny resaka rano ny tena mety anahirana satria ny rano dia miankina amin'ny orana, miankina amin'ny rano voajanahary avy eny amin'ny Andriamanitra. Mbola tsy manana système tsika fanadiovana ny ranomasina fanalana sira ny désalinisation. Rano ngambo izy ihany tena olana. Fako zany ny fanonganana ny président dia tsy vahaolana ireo olona. Efa nanajanona ny gouvernement izy araka fandresako anareo izahay mpiara-miasa amin'ny président no tokony mahazo tsiny voalohany satria tena tsy maharaka ny vitesiny izahay. Ary efa miomana ihany koa ny tenako hoe ho alany président maha-gouvernoura rehefa tsy mahomby ny nataoko satria izay tsy afaka hiady amin'izany satria izay président mila olona miasa ary mila olona mavitrika anaraka ny vitesiny. Eto zany dia mamita adidy ary zany rehefa malala ary ianareo namako ianareo izay mahafantatra amin'ny fo madio ny zavatra nataoko na tamin'izaho mbola be ny tanàna na za amin'ny maha-gouvernoura zao dia mety avy antsika ho tony diny tsara ry zareo diny tsara ny zavatra ho atao fa be da be mpisokatra ary be da be mpanararoatra amin'izao fotoana. Fitiavana fahefana, fitiavana fotsiny hoe mahazo pouvoir ny an'ny sasany fa tena mila mandinika antsika vahoaka hoe aiza ny lalakombana. Za zany dia milaza tsotra hoe efa nandrava ny gouvernement da président aleo hitsanga ny gouvernement vaovao, aleo izy amitany mandany izy any amin'ny fifidianana ntsika no tsara na mety na tsy mety ny nataony amin'ny maha-filoham-pirenena azy. Afatra amin'ny fo madio avy teo gouvernoura zay raha toranareo vata tsy maninona, ovononareo tsy maninona fa maha-gouvernoura ray aman-dreninareo dia tsy maintsy milaza anareo marina ako ary manoro ny lalana tokony hombantsika. Bravo so antsika malagasy rehetrarehetra. Misaotra tompoko.